sokafany baibolinao raha sitraka ao a dia tsika rehetra miaraka miray feo anatin'izany a manambarana zany salamo fahazato zany a voninahitran'Andriamanitra. Hoy ny soramandry hoe fiantsoana izao tontolo izao hanompo an' Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra. Miobi ho an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Ako fantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiry ny vavahady amin'ny fisaorana, eo an-kianjany amin'ny fiderana, misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehovah mandrak'izay mifamindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Tosokafantsika fotsiny fotsika dia hiteny amin'ny finoantsika hoe za Jesosy a hiaina ny fahatsaranao indray amin'ity fotoana ity ary tsy hiala amiko mandrak'izay za. Tonga eo fanatrehanao amin'ny fiderako anao Andriamanitra, tonga eo fanatrehanao amin'ny fiankofako amin'ny mpankatoavana anao tanteraka satria natao a Jesosy ankatoanao zato isan-jato. Asana tovavakitsika rehetra androany terena Jesosy tonga eto androany hitera sy ankalaza ny anaranao, anome voninahitra ny anaranao fa tsara ianao sady tsy miovy ianao, masina ianao sady mandrak'izay ianao Andriamanitra be fitiavana feno tsarana, masina sady mandraka izay. Ozano anao Jesosy, fiderano anao Jesosy. Aza vele tsaratra ny vavanao meo azy ny fiderana androany, meo azy ny fankalazana androany. Alleluia, alleluia, alleluia. Tongeto zay Jesosy araka ny fitarihana anaty fanati-pisaorana no ny fitiavanao anay tsy mety rehetra, no ny fahatokinao Jesosy Kristy amin'ny fiainanay tsirairay avy, na ny fahafahanay fotsiny ary Jesosy tongeto androany iombona aminao dia tena fahatsarana sy fahasoavana avy aminao zany Jesosy.
Zany raha tsy rehefa mahita hoe misy zavatra miatra amin'ny akaiky atsika ohatrany hoe misy lozana indray saika na voantsika dia tsika ny matsiaro hoe tena ny fahasoavan'Andriamanitra marina natoy zao na hoe rehefa votsika ka tafiarina dia indraindray tsika vao mahatsiaro fa adintsika fa le amin'ilay détail kely ny fiainantsika ireny dia ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga atsika toy izao. Fahasoavan'Andriamanitra no miazona atsika isan'andro isan'andro. Raha mbola velon'aina ianao, raha mbola tonga eto ianao, mbola afaka mihira, mbola afaka manandratra anazy, dia tadiovo ny fahasoavan'Andriamanitra zany. Omena atsika maimaim-poana isan'andro, tsy noho ny asantsika, tsy noho ny fahamendrentsika, tsy avy amintsika izy izy, fa omena atsika maimaim-poana isan'andro. Dia raha hiran'izany tsika izao dia ndeha tena ataontsika resy lahatra aty amin'ny fotsika hoe Jesosy ny fahasoavanao marina no natoy zao anahy, fahasoavanao marina natoy zao aho. Amen. Dia tsika hiara-hira ny fahasoavanao Jesosy. Oh
misotranao Jesosy Kristy, misaotrany amin'ny fitiavanao, misaotrany amin'ny zavatra tsara rehetra izay asehonao anay isanandro Jesosy Kristy. No
kely hoe dia afaka mika hoe mahery satria ianao Jesosy mihery ao aminao Jesosy dia misy fananganana, misy fampaherezana, misy fanavaozana isanandro sahady. Tena hiterana ianao zany isaorana ianao Jesosy Kristy. Fitantarana ny fahalebiazan'Andriamanitra tsika, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tokony hoe rehefa mioana ohatran'izao ary na tsy mioana ohatr'izao ary dia ny fahalebiazan'Andriamanitra foana no hita. Dia fotoanan'ny fijoroana vavolombelona izao dia mangataka ny taty mba hiakatra. Alleluia. Afaka mipetraka tsika. Jesosy hatrany avantsika rehetra tsy moa zany tsy hizara satria matsapa hoe ny Andriamantsika dia sady tsara mpanao tsara. Ozy le tonkila teo hoe tombo ianao no heriko ny tananao no manao anahy. Tena hoe niporofon'Andriamanitra taminay zany tamin'ny herinandroany moa zany tsy teto amin'ity dehandia fa na dia nitory tany ambanivohitra tany zay anatina fikambanana tanora anankiray zay. Dia tato ato ohatrany hoe nisy zavatra nitranga kely foana fa mahafinaritra koa anatin'izany dia tsy mamererery Jesosy fa vahiny amin'ny fomba tsotra ilay izy. Dia taxi brosy no dia ananay niala teo amin'ny fahasankarana. Dia ilay tomobile tena tsara be ny endriny ivelany
dia sodokalizy moa zany zay dia nandeha tamin'ilay izy a dia kanjo vao nandeha kely a namoka teo avoloha dia ampanina ilay izy namboarina teo amin'ny telona hoe nefatra teo ngamba ilay izy mandra-pahatonganay tany amin'ilay toerana fa zao tena zavatra tiako tantaraina hoe tao anatin'ilay embouteillage zany dia restory dia avy eo nandeha ihany ny tomobile avy eo dia gaga be teny andalana taitra zany tana torimaso satria naheno olona ny antso vontsy tao anatin'ny fiara efa somary korobaka daholo ny mpandeha rehetrarehetra satria hoe saofy le tomobile anay zany dia efa nidona setroka le izy dia sasany a mpandeha sasany a voaka tamin'ny varavarakely a sasany tena hoe tsy andry ivoahanan'le fiara dia teo dia tonga tamin'ny atasaky voalohany zany hoe jesosy ahoana raha tena mipoky eto mariny ty fiara ty dia manao ondry eto olona rehetrarehetra raha fiara reto dia voaka moa zany zay a dia navana elo tamin'ilay izy a ila tsy ajorotsy olona olona fa tena hoe tao nangovotry ny tahotra moa zany dia nisy ny tena hoe sody mba tokony hivavaka ary tsika dia tamin'izany taitra gagabe hoe ve fahalalana afaka nisy anay fa efa tafalan'ny embouteillage tsy misy afa-tsy zay rery zay tale ny fiara tany amin'ilay toerana zany sady efa lalana secondaire ilay izy dia kanjo moa zany tsy choix fa tsy maintsy miverina tamin'ilay izy ihany nefa no nisy tamin'ny ekipa ny teny hoe mampatahotra na dia miverina ao anatin'ilay tomobile ary hoe anodi dia kanjo moa zany nandeha ihany fa talohan'ny nandehanana dia vanginy jesosy hoe fotoana tokony toriny zao dia saika tsy tenenina zany fa ohatrany hoe niditra risika kely dia efa namela an'ilay tomobile ilay chauffeur dia niteny avy eo hoe ajanao vetivety ao chauffeur fa alohantsika hivavaka dia nanaiky nivavaka daholo koa milay olona tao anatin'ny fiara dia za zany tsy niteny zavatra lava be a fa napitako tamin'ny olona fotsiny hoe tena marina ma tsy ty fiara ty no olana tsy le zavatranga teo fa tsika mihitsy nytiany jesosy ifatohana ary tsy hoe rehefa zavatra anatina fahamaizana ihany ao vao mila manatona an'Andriamanitra fa tsika hoe mila mametraka an' Jesosy ho ivy ny fiainantsika dia fataro koa fa tsika nolombelona miriri rehetrarehetra io a dia mitoerana anankiray izay antsoina hoe amborony mandrakizay ary ray sekondra monja mielanelantsika sy ny fahafatesana noho izany dia mila mihavana amin'Andriamanitra tsika dia tsy nitena zavatra lavabe fa nitena izay dia avy eo mivavaka dia voninahitra ho an' Jesosy fa voavidy zay amin'ny odi zay fa tsy nanina ntsony le fiara mandra-ba tonga tany amin'ilay fotoana nefa ny raha tao fatana dia nilanina taniny a tany secondaire ny ratsy kokoa no le tatia voalohan'le tomobile ampanina zany fa zany mahita hoe ataon'i Jesosy miarahany miasa ny zavatra rehetra soa ary ataoko hoe napidin'i Jesosy mihitsy zay zavatra zay mba ahafahako tory an'i Jesosy amin'ilay olona dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any dia ny zavatra tsapakotana ka izy viavana hoe ain'olona ka nampatonga le olona tena hoe nantsy vonjy a rehefa tsy manana an'Andriamanitra ny olona dia tsy manana fiadanam-po zany fa sambaritsika manana an' Jesosy le fiadanana mpanapaka ao anatsika dia na dia teo azany zavatra zany dia tena mahatsapa hoe misy paix intérieur foana dia akoatr'izay koa dia tsika mila mijoro amin'ny antom-pisina foana rehefa avy miombona amin'Andriamanitra tsika dia andao tona fomba rehetra ny olona mba hanantona an' Jesosy zay to alleluia fahako mitsoro vavolombelona ataoko hoe fitoana lasa zay zay a mianatra naka permis de conduire zany dia tamin'izay fotoana zay ny olona miresaka hoe raha noho izany tsy maintsy manomboka any amin'ny kody dia efa tsy maintsy manome an'ity nefa mandray teny foana isan'andro hoe mila mijoro a kolokolo zany tsy mety zany tsy mety atsika kristianina zany koa mampatonga an'ity fireneny ity tafaroboka lalina dia ok zany jesosy a ataoko eo examen io a tsy hanao kolikoly amantany auto école hoe ahoana atao tsotra sa atao glacé dia atao tsotra ihany a dia nandeha le izy dia natao ny examen code a dia voninahitra ho an' Jesosy fa afaka indray mpandeha tsy namerina nandeha koa ny conduite a indray mpandeha tsy namerina afaka somatsara misaotra an' Jesosy tonga amin'izay fotoana angalana an'ilay permis a lahatra tetsy amin'ny région tetsy tamin'izany a tonga dia filarana io mantsy ohatra misy tsotohatra tsy haiko hoe 3 étage zay izy io sa 4 étage tonga vany za mifarany indrindra joro io a dia misy rahalahy mpiara-manompo izy miasa ao zany izy dia mahita anaty izy dia raha isy ve joro eto mijoro eto a za dia niodikodina kely tany izy dia miverina teo aminazy hoe tiako se fa tiako ampiny se fa tsy zany manao anazy fa misy mpiara-miasa aminay ao dia mandoa an'ity montant ty se a dia raha rehefa mitelo io dia mivoaka ok raha misaotra betsaka any amin'ny fitiavana fa aloha za amin'izao ihany andro amin'ny ao miraiky amby folo amin'ny telo izy dia mivoaka fa mandeha sy kely se dia rehefa fety
loha zay lahatra etiano fa ananako tsara mihitsy le vola fa tsy ava tsy zay le fijoroana fa aloha zay andretoano dia lahatra tsara teo tonga ny tamin'ny telo vita teonao hoe le izy voninahitra ho an Jesosy nivoaka le izy dia faharoa manarak'izay rehefa nandeha fotoana taty aoriana ataoko hoe ray volana lasa zay dia tonga indray ny fotoana niatrehako rery satria teo aloha teo zany dia nanomboka nanana fiara amin'izay teo aloha teo fa le fiara zany ohatran'ny hoe mbola iankinako amin'ny olona ny visite technique an'le izy satria le misy olona zany dia izy société mitondra le izy manao visite technique dia tsy za manao anazy fa misy fotsiny dia maniran'olona fotsiny zareo dia ataon'zareo le fanao dia tamin'ity teny fa ny tonga ny fotoana hoe tena hoe mitahiny Jesosy tamin'ny fiara zany dia ozy amin'izay aloha amin'izay atriako rery ty fa tsy mety tsora mbola fatako le izy satria tsy mety le izy fa za za modofanina fotsiny hoe dana fa tsy za manao anazy dia tsy maninona fa za amin'izay no mitondra le izy dia ndesaka tamin'olo mpanao anazy ahoana no fanaovana anazy io izy tsy mety zany raha vanao visite technique io tena na tomobile farak'izay tsara dia ozongozony zalahy io pneu io dia izy zay mila misolo ty train ty na train vao nisoloana ary tsy afaka examen zany ianao izy dia mindray volana ianao dia aveo inampy tatateraka io tomobile io ay dia ahoana zany le fanaovana anazy ohatra zao le izy dia apetraka ao ananina le ao anaty fiarany anina dia misokatra ny kapoe dia amenany anina izy tena misaotranao fa afaka oety mibandy vetivetika inge alofa oetiko mihitsy hoa fa fotoana amin'izay zao hitondrako anazy dia ndesaka moa zany zay faty dia ahoana zany fa tena tsy ho afaka zany mihitsy ony hoe dia matevi tsy zany nefa le izy fa tsika tsy efatry izay nitondran' Jesosy tsika tsy manao kolikoly ahoana ny atao dia zay moa zany mividy andreny baiboly reny zahay dia rehefa ohatrany hoe eny an-dalana na tomobile dia mizara baiboly amin'ny olo zay rehefa mifavy mitory an Jesosy dia inona no ananantsika dia misy baiboly ao an-trano hitako ny hevitra andao tsy hitako ny hevitra moa zany fa mivadiko ny teny hoe manina raha omena baiboly izy izy dia nitoriho an Jesosy tamin'izay amin'ray volana lasa kadiko mipasika tamin'izay dia tonga soma tsara teo amin'ny visite technique teo dia nitoriko amin'izay le izy zao za sa tavakevitra tsisy kolikoly miainga zany eto amin'ny anaran Jesosy fa Jesosy tsy maintsy toriana eto voaka soma tsara ntsikatsika niaraka tamin'ny baiboly le ingénieur tonga tahiny tompo ianao rahalahy meko an'ity baiboly tenao amin'izao akatoko mipasika zao manana fanomezana lehibe Jesosy Kristy avy Nazareta nilainao nakeo amin'ilay ingénieur anankiray koa chef mécanicien sy ny sisa tsarovy fa tianareo Andriamanitra oke zay fotsiny teneniko io ny tomobile arosiny indray-pandeha ay tsisy kiany ty fiary ty afaka mandeha anao ny andro kely 30 minutes voninahitra ao an Jesosy voaka soma tsara le izy nahazo hainao tsisy kolikoly tsisy refusé le izy fa afaka soma tsara dia voninahitra ao an Jesosy rery any Alléluia. So dia mbola misy Alléluia. Tsy hitanao ve ao anatin'ilay fijoroana afaka hoe niraisina tamin'ny fomba hafa le fijoroana izy menada teo afaka natao hoe le hitakely tany izy hoe le fanalana tobile na le permis nivoaka na le visite technique vita tena natao misongadina be afaka hoe le fahatongavana tany amin'le toerana natao misongadina be fa ny tena nisongadina tao anatin'le izy dia ny fijoroana izy menada tao anatin'ny toetra takian'Andriamanitra ary ny nahavitany ny joa tao anatin'ny toetra sy ny toepo takian'Andriamanitra. Alléluia. Dia zay ny ideratsika an'Andriamanitra amin'ity arivo ity ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ny amin'izany fijoroana ny amin'ny nataony teo amin'ny fiainana izy menada teo zany ray masina tsara indrindra aminaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny sosiny tsara ataonao amin'ny fiainana misaotra tompo malala fa mahagaga ianao ary marina amin'ny teninao misaotra tompo fa raha tafajoro ihany koa zahay amin'ny fahamarinana sy amin'ny toetra zay takianao aminay dia tsy noho ny herinay tsy noho ny tanjakay fa no ianao fanamasina zay miasa ty anatinay tompo malala ampio hatrany mba hijoro ho voninahitra ao tomba tsy hoe ho hitan'ny olona hoe mahafinaritra tsy hoe hitan'ny olona hoe ahita sitraka amin'ny olona fa mba ho voninahitra ao tompo ary ny olona koa ahita ny voninahitra ao ety amin'ny tavanay ety amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonay tompo malala makasitraka Jesosy manolotra sy mamerina aminao ny voninahitra amin'ny anaranao mahery sy mahagaga. Alléluia. Amen. Ndao tsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra dia handray ny mpanompon'Andriamanitra azo tehaka mafy tsara ho an' Jesosy miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mampahery ny vavolombelona mampahery ny vavolombelona fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso misy olona tiany Jesosy ho vonjena indray ao ambadimbadika ao
dia misy zavatra velany tranga dia rehefa manaikitsika dia vanginy Jesosy dia vonjeny Jesosy. Dia tsika isotra an'Andriamanitra famamarana ny herinandro indray tsika amin'ny fotsika iray manontolo no ankasitrahantsika an' Jesosy mitantana, mitondra, mandamina sy mitahantsika. Mety ny zavatra nanahirana tamin'iny herinandro iny fa atreo ao anaty fisaorana. Mety ny zavatra nampalahelo anao ihany koa fa miangavy ianao atreo amin'ny fisaorana. Misaotra anao izay ray aminaran'i Jesosy. Nitarihanao indray tamin'izao famarana ny herinandro izao tonga soeto mifanatrehanao. Misaotra fa adiva amarana ny semaine izay manao jeritodika mahita ny tananao miasa, mahita ny fanatrehanao miaraka aminay sy momba anay, manohana, manangana, miaro momba. Misaotra ny amin'izay rehetra natrehana sy vita. Misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra mety nokasainay tamin'ity herinandro ity fa mbola tsy vita. Mino izay fa le fotoana mahamety le avy aminao matateraka ny zavatra rehetra. Vangio indray ny fivoriana amin'ity takarivo ity amin'ny maha fotoam-panotrona azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sy miteka mafy tsara ho an' Jesosy manaja antsika tsiraray avy ahazo toerana. Manona ny fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy indray amin'ity takariva ity. Minao fa manokatra ny fotsika isika andray ny teny avy amin'i Jesosy atonga ny fiainantsika ho voakasika ao ambadik'izay teny fahamarinana sy teny fiainana izay. Tena akaikinao tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe miomana andray teny hoe fa ao ambadiky ny teny hoe mamangy Andriamanitra. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy avy. Any manokana dia nomen'Andriamanitra tsika ny lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy mampianatra ny faran'ny teny. Jesosy mampianatra ny faran'ny teny. Misy fiafaran'ny teny. Tsy izay teny eritreretintsika ny fiafaran'ny teny fa le teny voalaza fa izay mamarana azy. Alleluia. Sokafantsika ny mpitoro-teny toko 2:17 ary anasaka anao mpitiavana. Velaro ny baiboly na mety anaty telefona na mety boky eo ampelantananao. Mpitoro-teny toko 2:17 vakiko aminaran'i Jesosy. Ary rehefa re zany rehetra zany dia izao ny faran'ny teny. Tena akaikinao misy faran'ny teny hoe dia izao ny faran'ny teny Andriamanitra no atahory. Ary ny didiny tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Vakintsika ny bokin'ny Apokalipsy toko 4:9 ka hatramin'ny 7. Mianaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Eo amin'ny boky mpitoro-teny io dia fahendrena nomen'Andriamanitra ny Solomona no nahatakaran'ny Solomona ny ao am-pon'Andriamanitra amin'izay teny farany. Mety ny teny tiantsika enona dia hoe ho tahiny ianao, lasa lavitra ianao, andresy ianao, olona ianao fa tsorambiny izay nilazain'Andriamanitra tokoa. Fa mahafinaritra be ny zavatra ny tenen'ny Solomona ozy izy hoe ny faran'ny teny ozy izy Andriamanitra no atahory. Eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay vakintsika niaraka teo kosa dia ilay anjely izay voalaza fa mitondra ny filazantsara mandrakizay hotoriana maneran-tany dia ny fehezan-teny voalohany nambaran'ity anjely ity dia ny hoe matahora an'Andriamanitra. Toy izy koa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2:20 ny 7 ka hatramin'ny 1:20.
Apokalipsy toko 2 ny 7:10 ka hatramin'ny 1:20 reo tenin'Andriamanitra mamarana ny baiboly. Vakiko anaran'i Jesosy ny fanasy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka zay nare anao hoe avy, ary aoka ho avy zay mangetaheta, ary zay mety aoka izy isotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandreny ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanana masina dia izay zavatra voasoratra ato anatin'ity boky ity. Hoy izay manambara izao zavatra ireo, eny avy faingana, amen, avy Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina ny eny fahasoavan'i Jesosy Tompo amen. Ny frazy mamarana amin'ny baiboly dia toy izao. Voalohany amin'ny alalan'ny fiombonana tsy tara. Maheno tsara tsika, fiombonana tsy tara, satria misy fotoana amin'ny fiombonantsika tsy tonga ara-potoana. Eto tena mazava be fa ny fanamasina sy ny fiangonana ampakarina dia miara-milaza hoe avy. Tsy hoe fanamasina mandresy lahatra anao angetaheta ny fiverenan'i Jesosy, fa vao mitarika amin'ny fanamasina dia tonga dia mety ny ao anatinao. Misy dika matoa izany no voalaza any amin'ny andro farany, amaritra n'ilay hoe Andriamanitra no atahory. Avy eo maneho Andriamanitra ny fahasari-piaron'Andriamanitra ny amin'ny teny izay tsy tokony hanampiana ary tsy tokony analana. Tsy tokony mampiteny an'Andriamanitra tsika zavatra tsy niteneniny, ary tokony ho ambarantsika kosa ny rehetra no tenen'Andriamanitra. Fahatelo, ny tenin'i Jesosy farany ao amin'io baiboly io dia hozy izy hoe afaingana. Ny takatry Solomona dia Andriamanitra no atahory, ny tenin'i Jesosy dia afaingana. Tsy mifanipaka ireo, fa ny fahatahoranao an'Andriamanitra no atonga anao hifanena amin'i Jesosy izay ho afaingana akanao amin'ny fiangonana ampakarina anao. Resa be daholo ny ambiny raha vao tsy matahotra an'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Zay no anton'ity fivoriana amin'ity takarivo ity, Andriamanitra mamangy antsika, mampatsiaro antsika fa Jesosy te ahita ny fahafantaranao ny farany teny naseho amin'ny tamin'i Solomona hoe Andriamanitra no atahory. Avy ireny hoe Andriamanitra no atahory hoe. Avy eo Andriamanitra mampafantatra anao fa ny fahafahanao miaina n'ilay fahatahorana n'Andriamanitra hiatrika ny fiverenan'i Jesosy tsy herinao fa fahasoavan'Andriamanitra. Voalaitsika ve? Zay mahatonga ny mpanoratra ny bokin'ny Apokalipsy John manambara ny dernière phrase ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy. Raha vao misaina ianao hoe hiezaka ny atahotra an'Andriamanitra, dia efa mivily lalana ny fijoroanao amin'ilay andrasan'Andriamanitra mba hiainanao. Tsy ezaka ilay izy, fa fanekena ho tarihan'ny fanamasina ao amin'ilay fiombonana voalazako teo hoe ny fanahy sy ny ampakarina miara-milaza hoe avy. Hozy izy ny Korintiana voalohany toko 10:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra, nefa tsy izao no miasa fa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-niasa tamiko. Teny akaikinao iverin'i Jesosy hoe mila matahotra an'Andriamanitra tsika hoe tsy ezaky ny tena hoe fa fahasoavan'i Jesosy hoe miara-miasa aminao ahafahanao miaina an'ilay izy. Fa maninona no miresaka momba ny fahatahorana an'Andriamanitra? Ny olona indrindra no manambara fa ny fiafaran'ny teny ninona velariny eo. Na iresaka communion ary tsika dia ny fiafaran'ny teny momba ny communion Andriamanitra no atahory. Raha iresaka momba ny fitiavan'Andriamanitra tsika ka hiteny hoe tianao Jesosy rahalahy, ny fiafaran'izay teny mpitiavan'izay
dia matahory ianao an'Andriamanitra. Ninona tsodrano faminaniana sy teny tsara mety tonga eo amin'ny fiainanao, ny fiafaran'ireny teny tsara ireny Andriamanitra no atahory. Fa maninona ary mba ho arytsika hanomboka. Zay vao manomboka. Genesis 2:20 aminaran'i Jesosy, izay voalaza ny soramandry. Niniza an'Andriamanitra toetra any Abrahama. Inona hono hoe? Vakiko aminaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy, ry Abrahama ary hoy izy, intia. Inona ny dikany hoe mizaha toetra Andriamanitra? Misy zavatra tian'Andriamanitra ho hita eo aminao, ary io zavatra io tsy zavatra fa toetra na ihany koa hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rehefa tsy hitan'io dia ho averiny io. Ndasoare. Mandalo ny fizahan-toetra, rehefa tsy hitan'ilay toetra dia averiny ilay fizahan-toetra. Mandalo ny fizahan-toetra, rehefa hitan'ilay toetra, mijanona ny fizahan-toetra. Tianao hijanona avy ny fizahan-toetra, omeo ilay toetra. Ohatran'ny tsisy mamaly, tsy azoko. Mandalo fizahan-toetra nga ianao? Omeo ilay toetra. Aza mivavaka hoe Andriamanitra ajanono ilay fizahan-toetra. Fa hiteny aminao Andriamanitra hoe avoay ilay toetra. Rehefa nizaha toetra ny Abrahama Andriamanitra dia inona no hitan'Andriamanitra nampitsahatra n'ilay fizahan-toetra? Ny 9:12. Ao mba sokafo ny baibolintsika moa hoe eo amin'ny 9:12. Ary Andriamanitra rehefa mitady dia mahita. Ary amin'ity takarivo ity, mino fa raha mitaratra anao Andriamanitra dia ahita Andriamanitra dia hifaly Andriamanitra ary tsy rava foana ho antsika zao fivoriana zao. Ataovy amanina moa. Zao ny 9:12 aminaran'i Jesosy. Dia hoy ilay anjely, aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy Abrahama, ary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao, hitako le toetra, hitako fa misy afaka mamaky ve zay mba manana baiboly na olona rairy tsy maninona fa mionona? Ary hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra ianao. Ny toetra tian'Andriamanitra ho hita ao anaty fizahan-toetra dia fatahorana an'Andriamanitra. Tianao hitohy tsy mifarina ve fizahan-toetra ny fiainanao? Miziriziry dia ho hitanao. Tianao hifarana faingana ve fizahan-toetra ny fiainanao? Matahora an'Andriamanitra. Tianao hita tsy ianao miteny hoe matahotra, matahatsa. Hoy Andriamanitra ny pratika izany no hita. Dia ina ilay pratika? Nangataka i Abrahama. Ohatran'ny tsy nahazo, nandeha ny fotoana. Ohatran'ny tsy nahazo, nandeha ny fotoana. Ohatran'ny tsy nahazo, tena akaikinao mandeha ny fotoana hoe? Ohatran'ny tsy mahazo ianao hoe? Ohatr'izany Andriamanitra hoe? Dia zao, rehefa nandeha amin'izay ny fotoana, dia nijoro Andriamanitra, dia nanome taranaka ihany any Abrahama. Hoy Andriamanitra hoe, faly, falifaly. Dia faly be Abrahama, misaotra Jehovah, tia no elana ny rasaka. Toy Andriamanitra, sao dia manadino aho? Ah, promis, tsy manadino anao aho. Dao ary jerevantsika, mizaha. Tsy mizaha hao mizaha toetra. Omeo ary. Omeo ary le nomeko e. Ndao ary ho averina ohatran'ilay tsy manana ianao, fa le tsika asianao rery fa tsy hoe tsika asianao manana valimbavaka ianao, fa le tsika asianao le mbola tsisy valimbavaka, ndao ary ho averina e. Teo zay Abrahama hoe terre zay terre zay rovotra zairina zay côté vidina, fa ho ataontsika le izy. Toy izay Andriamanitra hoe zay no tiako ho hita. Ay ianao ke mbola matahotra foana, na dia efa nomeko anao ary niniriny fonao. Tonga Andriamanitra izaha toetra ary niala teo Andriamanitra nahita an'ilay toetra. Ny zavatra mahafinaritra, tsy hoe zavatra nafenina no nitadiavina dia hita tamin'ny fomba fihetsika Abrahama fa nanana an'izany hono izy. Fa Andriamanitra mihitsy no miteny eto hoe hitako izao. Dikan'izany dia hoe ohatry ny hitako ihany.
fa tsy tena mbola sura hoe tena zay ve, fa ao aorianan'ilay fizahantsoetra tena sura amin'izay fa tena matahotra tokoa ianao. Amin'ity takarivo ity misy karazana fizahantsoetra tian'Andriamanitra faranana. Mahainao maina fa ny bypass lavitra be izy. Tsy haiko izy, tsy haiko. Tsotra be ilay izy. Jereo ny anatin'ny fonao. Matahotra an'Andriamanitra ve ianao tonga eto amin'ity takarivo ity? Ivaly ary le ela ny irinao sy le ela nangatanao. Mbola matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Mbola ho ampitoherinao tsara ve ny fahatahoranao an'Andriamanitra amin'ny fotoana isokafan'le Isaka ela nandrasana? Ny Abrahama ne Isaka zaza taranaka mpandovy. Androany ane mety tsy ho zaza fa mety ho zavatra mifamaofao be dehibe mba hilantsika an'Andriamanitra. Fa hitantsika anatin'izany fa ny tian'Andriamanitra ho hita tsy le fanomezany ary tsy le vesatra mietaeta ao anatinao, fa ianao ve mbola afaka ny atahotra azy manomboka androany iray mandra-pialanao eto ambony tany. Avereny hoe Andriamanitra no atahoro hoe. Toiziko Genesis 2:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, zao no ataovy dia ho velonareo fa za matahotra an'Andriamanitra. Ohatrany hoe nahay lesona izany Josefa hoe mahatonga ny fizahantsoetra ho ela fatahorana an'Andriamanitra tsy mazava. Fa ny mahatonga n'ilay izy vita faingana fatahorana an'Andriamanitra tonga ara-potoana. Anisan'ny voazahatoetra faran'izay zokony koa ty rangaty Josefa io. Taranaka Abrahama. Dia nijoro vavolombelona Josefa hozy izy. Nijoro ao hozy izy fa ny mahavela nandritry ny andro sarotra ny lalovako dia toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Andevo atao amin'ny tokantrano Pôtifara, zara raha misakafo amin'ny mahandevo fa tsy nangalatra sakafo ary tsy nangalatra ny fananany tompoko aho. Tsy ho tonga mpizara vary ny mpangalatra vary. Veriko. Tsy ho tonga mpizara vary ohatrin'ny Josefa, ny tsy mahafetena, tsy manana fatahorana an'Andriamanitra ao amin'ny mangingina. Ataoko tiany hoe Pôtifara ne tsy manisa hoe firy ny vary ao anisany andraikitra Josefa ne mizara ny sakafo ny mpiasy. Dikan'izay eo ambany masony zany ny dosie rehetra misy ahilika kely atsasaky ny fefana isaky ny viliany tsiraray avy, manana ny ambiamby Josefa sady mandrezatra isan'andro satria manino anazy io dosie io anazy io andraikitra io ataoko ty tsisy mahita fa izy ary izy ny atao hikontrôle ny fizarana sakafo. Fa te hiteny aminao fa izy Josefa na tsisy mahita aza. Matahotra an'Andriamanitra. Tsy hangalatra ny sakafo ny hafa satria ho avy ny fotoana izay mba hanjara tokony ho tsy tiako ho angalarin'olona satria ohatra mahita fa raha nandaingy Jakoba dia ohatra ny jinjalaingy da Jakoba io araka ny fitantarany ohatra ny nandaingy izy tamin'izany tamin'ny tonton Esau, dadatoa Esau, tonga avany dadabe Isaka. Mila maharaka tsara ny raha vao tsy maharaka dia mamaky baiboly koa aloha aleloia. Nantany dadabe Isaka tamin'izy mpahanany masony hoe izy zany tongo zany Esau ve ianao? Dia namaly Jakoba hoe Esau. Teo izy Isaka raha ny feo dia feo an'i Jakoba. Avy eo tsapaiko ny tanana tonga dia volo be tena Esau. Lainga momba n'inona le izy? Mafimafy e. Lainga momba ny anarana. Tonga ny fotoana hanambady raha lehilahy Jakoba. Dia ny tena tiany Rachel. Dia rehefa vita ny fifanarahana miaraka amin'ny rafozan-dahy izay mpivaro janaka. Aleloia. Tonga ny alina ny volan-tantely. Ny fomba jiosy saromana ny tarehan'ny vehivavy. Tsy fantatra hoe izy io. Confiance. Tonga ny maraina sady efa nataony zareo izay nampahamamondra lehilahy. Tonga ny maraina Jakoba le dizina be zany. Rachel ve ty?
tena maly le vehivavy tao anatin'le fandriana hoe Rachel ihany ty. Mety hitentsika hoe lehako le any raha le vavy matoro tao anaty fandriana nefa tsy tokony ho tao. Lehako raha ngaty vehivavy mitonantonana zany dia alaina fiainam-pitiavan'ny hafa mpamitaka mihitsy le aty. Ary maninona ny tsy resahana hoe mpamitaka Jakoba? Maninona ianao rehefa tonga miresaka amin'ny pasteur dia ny hafa foana ny teneninao fa tsy le nataonao. Pasteur, eto am-bavaka fa tena devoly daholo mihitsy le mpiara-miasa aminay. Fa naninona? Mampijaly zareo ampiasana pasteur, tsy tantoko. Tena dia ianao zany raha vao tsy mifantoka dia zany izy daholo ny anarany dia antsika am-bavaka. Dia pitsy amin'ny fanamasiny hoe antanio izy tamin'ny mbola kely izy sao dia mpampijaly pré-classe tamin'ny CM2. Dia antaniana fa ianao tamin'ny mbola kely ohatry ny ahoana ny toetranao. Efa lasa ny zavatra taloha. Eny e, ny zavatra taloha efa lasa fa ahoana mba réactionnao mba tiany pasteur enona hoe eny e, hitan'ny pasteur any am-pianarana dia misy an'ilay zandrizandry ireny zany dia tonga dia hitanao ihany e, mbola boekely tamin'izany e. Nga ny lalàna ara-pananga mahafantatra hoe boekely na tsy boekely ianao. Jery fotsiny ny anjely dia manoratra fotsiny izy. Jery. Mampijaly ny hafa. Dia rehefa apetraka amin'ny dossier iny dia raisiny devoly. Mampijaly. Hazo ampijaliana kay zany izy. Mba tiako hisokatra tsara amin'ny fonao sy ny masonao sy ny sainao izay azoko hisokatra rehetra amin'ny tetakarivo ity. Fa mila mitandrina ianao amin'ny zavatra ataonao. Alleluia. Ozy Josefa, matahotra an'Andriamanitra ozy izy fa hitako ny ainan'le dadako sy ny dadabeako. Andry zareo iny fa tsy voatery aty amiko fa za hiova ny famindrako. Za atahotra an'Andriamanitra na tsy hitany masoko azy izy. Tonga avy any ny vadin'ny tompony, vadin'ny Potifara. Nanao ny fomba rehetra mba andry aminy. Vehivavy saika n'olana lehilahy. Tena haha mihitsy ilay satria tena mbola tsisy ohatry ity. Fa nijoro Josefa satria ozy Josefa, zao no ataovy dia ho velona ianareo fa za matahotra an'Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra. Josefa to dia nijoro, za matahotra an'Andriamanitra. Ohatry ny tetezana izy hoe aza asiana fizahana-toetra manaraka tsoa fa za efa matahotra an'Andriamanitra. Joba toko voalohany 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboka ve ianao? Tsy mba misy tahaka azy any ambony tany. Io lehilahy io mpanomboka io sady sakaizako. Olona marina sy mahintsy io Joba io, sady matahotra an'Andriamanitra io, sady mifady ny ratsy. Eto tsy ohatrany tamin'ny Abrahama. Arao tsara, tamin'ny Abrahama mizaha toetra Andriamanitra. Matahotra sa tsy matahotra? Fa tamin'ny Joba, Andriamanitra mihitsy tonga dia nanao présentation. Io tsy mila zahana toetra io, fa io matahotra io. Matahotra an'Andriamanitra. Taiza ho aiza ary zany fatahoran'Andriamanitra zany dia reto ilay izy. Joba 3:3 mba tiako raisinao. Ny Joba 3:3 ray manontolo dia fijoroan'i Joba tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra tao anaty fiarahana amin'Andriamanitra. Ho tany saiko vedetika izy mba hazava amintsika ny fijoroany ty mpanompon'Andriamanitra ty tamin'ny vanim-potoanany. 1 amin'ny anaran'i Jesosy, efa nampanekeko ny masoko ka hataoko ahoana indray no fijery zazavavy. 5, raha tahiny adala tamin'ny vadin'olona ny foko ka namitsaka teo am-baravarany namako aho. Feno fahatahorana an'Andriamanitra Joba tao anatin'ny fananan-karena miopapana. Nefa navita ny joro tsy mba nijangajanga. Anisan'ny problema mpanan-karena ve? Jangajanga. Ny antony, tsisy mijery ianao vao misy vola, mijery ianao daholo ny olona rehetra. Raha vao tsy manana an Jesosy dia milasa adala. Satria raha lehilahy resaka zany, ty vehivavy tsy mandresaka taminao 4 taona hatrany amin'ny mianatra ity, lasa miantso anao. Za le ray kilasy tamintsika tany amin'ny lycée. Satria manomboka manam-bola ianao. Fa ozy izy Joba, matahotra an'Andriamanitra ozy izy.
manana ny vady koa vita fanekeny natrea an'Andriamanitra, tsy jery ankizy vavy aho izy ary tsy jery vadin'olona. Tena kekinao fahatahorana an'Andriamanitra zany hoe. Andininy faefatra, motsy Andriamanitra va no mijery ny lalako ka manisa ny diako rehetra. Andininy fadimy, raha tahiny nandeha tamin'ny fitaka na niezaka tamin'ny fahafetsena. Andininy fatelo amby folo, raha tahiny aho nandany rariny izay ny ankizy lahiko ny ankizy vaviko raha ny famaly tamiko izy. Andininy faefatra amby folo, dia inona no ataoko raha hitsangana Andriamanitra ary ahoana no havaliko azy raha andinika izy. Ozy izy, Job, matahotra an'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fahitsiana, tsy noho ny amin'ny olona fa fantatro fa mijery Andriamanitra. Andininy efatra amby roapolo, raha tahiny aho nanao ny volamena ho fanantenako na nanonona ny volamena tsara hoe ry tokiko. Ozy izy, Job, na dia nitobaka aza ny volamena sy ny arena dia tsy napetraka ao amin'ilay volamena ny fanantenako, fa matahotra an'Andriamanitra dia Andriamanitra no atahorako sy tokisako ary antenako. Ataovy amin'mainina moe mety tsy azonao zany fa zany no fitenin'ny olona deba indrindra tany amin'izany faritra zany. Zava angambany. Olona matahotra an'Andriamanitra. Dia ozy izy, za tsy nametraka ny tokony ny hoaviko sy ny fiainako amin'izay volamena azo hividiana na zavatra, fa ny tokoko Andriamanitra. Mety hiteny ianao, ka le volana hoe pastera havitana zavatra raha misy mpivarotra. Faharoa, raha nanan'ilay mpivarotra le entana, mihaino ve tsika? Fa raha sady tsy hanana mpivarotra le entana no mikatona le mpivarotra, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Fahavolomben'ny olona matahotra an'Andriamanitra io voaresaka amin'ity takarivo ity. Mandraisa lesona. Aza mametraka toky amin'ny kinapisanao. Ho an'izay manana an'izany. Arabaina ianao manana an'izany. Dia tsy tiako ho alahelo ilay tsy manana an'izany tonga eto. Fa Jesosy afaka hamatsy ianao. Fantatrao ve izany? Jesosy afaka hiantoka ny hoavinao. Jesosy afaka hamatsy ianao ara-potoana. Tsy any amin'ilay famatsiana no olan'i Jesosy, fa any amin'ilay toe-panahy miankina amin'ilay famatsiana no tsy tiany Jesosy. Teo izy Job, na dia tonga ary amin'ny volamena, tsy mitoky amin'ilay volamena ozy izy. Teo iziko, andininy dimy amby roapolo, raha tahiny ihany faly noho ny haben'ny fananako sy noho ny nazahoan'ny tanako arena betsaka. Andininy fito amby roapolo, ka voavitaka mangingina ny foko ary nanoroka ny tanako ny vavako. Mazao misy tonga saina, inona koa zany? Tanako koa ve dia horoana? Rehefa tena matokony tany io hoe zany ny tanana mavita manangom-bola ao anatin'ny 3 sekondra. Teo izy Job, zaho izy tsy mitoky amin'ny tanako satria tsy avy amin'ny tanako io fa ny fitahian Jehovah no mampanankarena. Mahatonga ohatr' izao ve tsy zany mahay miasa fa misy Andriamanitra ny fiainako ary izay no mahatonga isan'andro amin'ny minitra sy ny sekondra na tsy hitany masoko azy izy fantatro fa misy izy eo amin'ny fiainako dia matahotra azy tsy mahay entehaka ao an'Andriamanitra. Fantatro fa mahay zavatra ny tananao fa za matoko ny tananao fa bory tamiko io. Misy mihaino ve? Fantatro fa mahay zavatra ny tananao, mahay mifehy zavatra be dia be, misaotra an' Jesosy fa talenta be ny amin'ny tananao. Fa amin'ity takarivo ity, avereny kely ny sainao fa tsy ny tananao no atafitanao fa ny fiarahanao amin'i Jesosy ny tsy averenao sy tsy haringana anao na mahay zavatra ianao na tsy mahay ninina koa raha manatrika eto, afaka ataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mahafinaritra ilay tsy mahay ninina tena miankina tsara. Fa ilay mahay ireny raha vao tsy manetry tena dia lasa mety hiankina amin'ilay fahaizana. Fa possible koa sady mahay an'ilay izy ianao miankina amin'Andriamanitra ny tsy mahatoky tena dia tahian'Andriamanitra ihany koa. Avereny hoe matahotra an'Andriamanitra hoe. Avereny avy amin'ny zavatra rehetra hoe. Avereny avy amin'ny fahaizana hoe. Avy amin'ny arena hoe. Avereny avy amin'ny fahendrena hoe. Avereny avy amin'ny hevitra hoe. Andininy fahinina amby roapolo anaran'i Jesosy, raha tahiny ihany jery ny masoandro na mirapiratra izy na ny volana raha nandeha tamin'ny fangarangarana izy.
ozy izy Job rehefa nitobaka ny vola mankarena tsy ny saina ny andeha hanompo masoandro sy volana zany a satria fantatra fa tsy avy amin'ny masoandro le izy avy amin'ny volana le izy fa avy amin'Andriamanitra le izy. Misy fotoana tokoa dia mampime Andriamanitra mame an'le harena dia ve lasa manompo sambo le olona. Tsy ohatr'izay Job. Ary mahita fa ny olona tonga eto an'kio tsy elatra sy mitsiry ao anatinao ny fahatsapana. Fa ny farany teny ozy izy Solomon, Andriamanitra no atahory. 7:30 raha tahiny aho mba nanarona ny fahadisoko tahaka ny Adama ka nanafina ny eloko teo atratrako. 7:30 raha tahiny aho nihinana ny vokatra nefa tsy nandony vidiny na nanao izay ahafaty ny ain'ny tompony. Jereo amin'izany anie ozy izy Job tsy nanafikeloka ohatry ny Adama fa raha vao misy fahadisoana tonga dia mandeha mitsotra amin'Andriamanitra. Mbola misy teny ankeo rehefa mividy zavatra ozy izy ka hoaniko le izy dia alohako le izy. Avereny hoe fahatahorana n'Andriamanitra hoe toy izy tsika tantaran'i Kornelio. Asan'Apôstôly 10:1 ka hatramin'ny 14 anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kasaria atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antoko miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana nefa tokony ho tamin'ny ora 7 fa indro isy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio. Ary noho nibanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko. Amin'ny teny italiana dia hoe ahoana tompoko izy. Alleluia. Ala sy nafimezana fa herinandro efa navesatry ny rehetra tsy haiko nareo aloha sa hoana. Ataoko amin'ny teny Grika ahoana tompokos. Azika daholo zany alleluia. Ahoana tompoko dia hozy ilay anjely azo alefe. Ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafiakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria matahotra n'Andriamanitra ianao. Teny zareo amin'ny trampokony olona misy tsy miakatra zany. Misy tsy miakatra ny vavaka ry zareo. Fa ny anahy miakatra. Miakatra ny ianao. Fa manana zareo tsy miakatra. Aorian'ny zomariva miakatra amin'izay ny zareo. Ary tsy mahenteka ao an'Andriamanitra hozy le anjely. Ianao nampiakatra ny vava Kornelio. Normal be que le kapiteny dia natahotra ny anjely. Sisy raha iny ny anjely izay gradiny eto ambony tany zany. Fa hozy izy ny anjely. Satria matahotra n'Andriamanitra ianao. Tsy misy mahasakana le vavaka fa tonga hatrany amin'ny lehibe. Tonga. Tenenina akaikinao. Siora avy ianao fa tonga any ny vavaka hoe tenenao izay izy. Fa androany Andriamanitra mampatsiaro hoe fa ny vavaky ny olona matahotra n'Andriamanitra hoe ny tafiakatra hoe teneno izy ampikariny ianao io hoe Andriamanitra no atahory hoe tsy mahenteka ao an'Andriamanitra. Ny moterana fize zany mampisidina ny vavaka ao mialeto. Tsy elatra mavomavo kely na anjely kely botabota kely tsy ohatran' zany. Fahatahorana n'Andriamanitra mampiridana be ny fizehan'ny vavaka iny tonga any. Raha ny fahatahorana n'Andriamanitra zany ohatran'ny somary ohatran'ny tsy dia maharaka dia ohatran'ny izy dia mianjera le vavaka. Fa raha matanjaka tsara le fahatahorana n'Andriamanitra tonga hatrany. Le anjely mihitsy miteny hoe lalina rangafa ny vavaka reo tonga any Ary ny tena mahavariana iny moa foko rangaha Italiana. Ndre sady efa gentilisa mbola tonga any le vavaka. Tenenina akaikinao satria tsy foko le izy hoe fa toe-panahy le izy hoe. Misy olona ve manatrika amin'ity takarivo ity tonga saina ny amin'le vavaka tsy tafiakatra satria tsy matahotra n'Andriamanitra dia afaka napakevitra ny atahotra n'Andriamanitra mba hitan'le vavaka ataony mba hiakatra. Tsy afaka veriko indroa intsony izay.
Alleloia. To dia raha izy fotsiny dia any amin'ny redivision ianao mihainao lizy tsara. Tenenao akaikinao matahoran'Andriamanitra hoe eo amin'ilay tsy misy mahita mihitsy hoe ataovy renao fa eo Andriamanitra hoe asio tehaka mafy tsara aman Jesosy. Olay anjely mpitatitra vavaka ny ianao tafiakatra satria ianao matahotra an'Andriamanitra. Reo marika voalohany ny vavaka zany miakatra, tsisy vavaka midina zany. Ary mety zay mahatonga le hoe avao ny tananao dia atrako ny vavanao. Tena mitondra hoe Andriamanitra dia mety latsaka zany no vavaka ataonao. Atsaiko fa séminaire hafa zay. Zay ko zany zay mahatsara rehefa le hoe ohatra hoe matory ianao vavaka dia azo omena lamosina ny tompo. Fa mivavah trako ohatr' izao. Amin'izay miakatra vavaka miakatra any. Miaraka amin'ny fahatahorana aza atao fatiantoka na tongavana eto androany arivo. Fa izao ny farany teny Andriamanitra natahory. Tonga avy an'ilay anjely mahavariana be fa mivavaka ao tonga any. Nefa ianao tsy jiosy. Wow! Aika moa ianao matahotra an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia mampiakatra vavaka. Toiziko fetifety. Raha ny vavaka aza miakatra rehefa matahotra an'Andriamanitra, iverina izy amin'ny mampapakatra, ampiakatra, le ho ampakariny. Resaka miakatra daholo zany reto. Ny vavaka miakatra rehefa matahotra an'Andriamanitra ny mpivavaka. Ny mpivavaka miakatra rehefa matahotra an'Andriamanitra ny mpivavaka. Asio aleluia mafy be! Misy sanao mafy be fa tsy maninona manaika. Aleluia. Ny vavaka miakatra rehefa matahotra an'Andriamanitra ny mpivavaka. Ny mpivavaka koa zany miakatra rehefa matahotra an'Andriamanitra ny mpivavaka. Ohatry ny ahoana le matahotra an'Andriamanitra. Joba toko voalohany dia fahavalo le nivakitsika teo, mifady ny ratsy. Tena akaikinao manana fady tsika hoe avy any amin'ny lanin'ny razantsika hoe lanitry ny razana fa tsy hoe tany ny razana. Tsy haiko razonao ve zany e? Meo ny akademia malagasy numéro téléphoniko. Manana fady tsika. Tsy avy any amin'ny tany ny razana fa avy any amin'ny lanitry ny razana. Fady ratsy tsika. Misy amintsika rehetra zao mahay tsara an'izany. Mety tany amin'ny fiainanao taloha, taminao mbola tsy nandray an'i Jesosy dia hoe fady an'ity zay. Tsy haiko inona le izy amin'ny exemple, fady tongolo ohatra. Dia tena vitanao mihitsy manontany, misy tongolo ka ty sakafo ty. Izy ohatra misy tena tsy mahazo bihinana tena fady an'io. Dia vitanao tsy misakafo na dia nona be arenao satria fady an'io nareo. Ty takarivo ty. Zay fiainanao taloha tamin'ny fahaizanao nampifady ny tenanao tamin'ilay tokony ho fadiana tamin'ilay mety heverina fa fomba azonao iainana ato amin'ny Kristy fa manana fady tsika, fady ny ratsy. Azo tehaka mafy an'Andriamanitra. Mifady ny ratsy. Ty toerana ty tsy azo anaovana akanjo menamena. Tsy tafitra zany paster Rado. Ty toerana ty fady olona misy volombava, fona rahalava dia tsy tafiditra indray zany ianao aloha. Hitanareo ve? Fiarahana amin'i Jesosy. Fady olona kizitina. Raha vao mitady izy fahakizitinana miainga, afaka miteny ianao fady an'izany tsika. So dia ianao le kizitina ho atao an'izay miova daholo Obolana 8:13 anaran'i Jesosy. Ny fankahalana ny ratsy no fahatahorana an Jehovah. Hebreo toko voalohany 10:5. Tianao ny fahamarinana, halanao ny heloka. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia miombona zavatra tiana amin'Andriamanitra ary miombona zavatra ankahalana amin'Andriamanitra.
lasa tianao ny sitrapon'Andriamanitra ary lasa halanao ny eloka ny fahotana sy ny fakapana maro samihafa ampisaraka anao amin'Andriamanitra. Avy ireny hoe fankahalana ny ratsy hoe obolina 16:6 ny fatahorana an' Jehova no analavirana ny ratsy. Rehefa manalavitra ny ratsy ianao dia lasa tsy manalavitra an'Andriamanitra. Misy maheno ve? Raha vao manalavitra an'Andriamanitra ianao dia me manantona ny ratsy. Fa raha vao manalavitra ny ratsy ianao dia me manantona an'Andriamanitra. Genesis 3:7 fijoroan'i Josefa no averiko vakina aminaran'i Jesosy. Ozy Josefa tamin'ilay madama be. Vadin'i Potifara. Eto aloha dia marina fa tsy hoe madama be, fa gorera be, fa ramama be ilay teto. Maheno tsika. Fa olona manana ny toerany ara-piaramonina sy ara-boninahitra. Zany hoe tsy olona ratsy tarehy izay angambany. Mihaino ve tsika? Fa olona tena le mpikarakara vatan'ireny mihitsiny. Fa ozy Josefa. Tsy misy lehibe no zara atao amin'ity trano ity. Tsy misy zavatra narovan'ny Potifara amiko afa-tsy ianao ihany. Satria vadiny ianao. Ataoko ahoana no andry araka aminao, ratsy lehibe zany zavatra zany ka anota amin'Andriamanitra. Ny sosian'i Josefa teto, izy tsy niteny hoe malahelo ny fonao ary madama. Izy tsy niteny hoe malahelo ny Potifara fa izy ny vady be. Izy tsy niteny hoe misaina ny hoaviko sy ny destinéako aho. Fa ozy Josefa, tsy noho ny amin'ireo fa noho ny amin'Andriamanitra. Afaka niteny Josefa, ataoko ahoana ny anao an'izany ratsy lehibe zany ka animba ny fonao satria mety hiaraka tsika vetivety fa tsy possible Potifara mihitsy aho. Mety hiteny koa Josefa, ataoko ahoana nanao an'izany ratsy lehibe zany ka animba ny fony Potifara vadinao aho izay mba matoky ianao sy tianao dia hamitaka azy ve za? Nefa izay mirahalahy mba manoky efa miara-miasa tsara sady mba efa mahatoky ao aminy aho. Afaka niteny koa Josefa, ataoko ahoana no anao an'izany ratsy lehibe zany ka animba ny anjara voatendriko le nanimby pastera tamin'ny talata iny, iarovako ny tenako amin'izay mba anjara tokony ho hanerina. Iza koa niaraka aminao madama be, mbola misy madama kely eny ambadika any no manavomanao hoahy. Tsy noho ny aminao no nimbako an'izany fa misy anjara kely ho anany ambadika any. Ozy Josefa, tsy noho ny aminao, tsy noho ny amin'ny vadinao, tsy noho ny amiko, tsy noho ny amin'izay ho vadiko, fa noho ny amin'Andriamanitra. Avereno fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy maheno tehaka an'Andriamanitra moa. Raha nataonao Potifara le izy dia fahatahorana ny Potifara. Raha nataonao an'ilay madama le izy, fahatahorana ny madama. Raha nataonao any anjara voatendra le izy dia fahatahorana ny anjara voatendriko. Raha nataonao an'izay ho vady no men'Andriamanitra azy afaka taona vitsivitsy dia fatahorana n'ilay ho anjarako. Fa ozy Josefa, tsy ho an'olona le izy, tsy ho ana zavatra hitranga le izy, fa ho an'Andriamanitra le izy. Toy izy le madama. Aiza Andriamanitra? Za aloha ny eto. Fa ozy Josefa, ianao no eo fa tsy ianao no hanimba zavatra amin'izay fafako mifandray amin'Andriamanitra. Aleoko rava ny fifandraisako aminao toy izay rava ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Avereno fahatahorana an'Andriamanitra. Mikika mafy tsara mba ho reny fananao isaroatelo. Fahatahorana an'Andriamanitra. Efa tsy resana ntsony zany amin'izao e. Mila resana zany ohatry ny andro any hariva. Alleluia. Avy aiza ny fahatahorana an'Andriamanitra? Isaia 1:12 aminaran'i Jesosy. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra eo aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fanahin'ny fahatahorana an' Jehova. Isan'ny fanahy fito izay an'Andriamanitra ny fanahin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mamaritra endrika anankiray isehon'ny fanahin'i Jehova na ny fanahy masina, ny fanahin'ny fahatahorana
an'Andriamanitra. Io fanahy ny fahatahoran'Andriamanitra io dia nomen'Andriamanitra anampin'ny olona eo amin'ny olona. Tantara faharoa toko 20:20. Ary ny fahatahoran'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no nefareny fa Jehovah niady tamin'ny fahavaliny Israely. Important be ty zavatra ty fa raiso. Taloha ny fanahy ny fahatahorana an'Andriamanitra miasa ao aoriana mirakla. Zany hoe rehefa mitranga le mirakla dia manaitra ny fanan'Andriamanitra hoe misy Andriamanitra matoa mandresinareo fa matahora azy. Alleluia. Rehefa tonga Jesosy dia tsy ohatr'izay intsony. Tsy ao amin'ny fahagagana. Tsy ao amin'ny fahagagana no anentanana anao avy ety ivelany mba hatahotra an'Andriamanitra. Fa ny fanamasina avy ao anatinao no manampy anao hatahotra an'Andriamanitra na tsisy mirakla aza. Important be zay. Ny testamenta taloha tsy maintsy misy manifestation de miracle aloha, voataitra ny olona tena lehibe Jehovah. Ohatra, tsy maintsy misy kotrokorana aloha tapitendrombohitra zay vao miaika ry zalahy. Moses, tena misy Andriamanitra, tena herinandro eo zay. Vitany ny herinandro, tena misy zao Jehovah zao, tsy haiko aloha fa le riva sao dia mifokafoka tsy hay misy Moses hafahafa ny le riva. Tsy maharitra raha vao ety ivelany no terena ampidirina, fa maharitra le izy rehefa avy ao anaty no avoaka. Toiziko. Obolona 17:19. Ary ho ao aminy zany ka ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany, mba ianarany atahotra ny Jehovah Andriamanina. Avereny hoe ianarana. Mosesy ny ainan'le fanehoan-kery dia lasa natahotra an'Andriamanitra satria teo aminy fanahin Jehovah. Ny vahoaka ny Israely indray nampianarina avy amin'ny fampahitana zareo hoe jereo ty fahagagana ty reto mahita sa tsy mahita? Mahita. Misy Andriamanitra, misy sa tsy misy? Misy. Matahora ary azy, matahotra sa tsy matahotra? Matahotra. Avereno, taloha zany hoe. Jérémie 32:39 naran'i Jesosy. Dia omeko fo iray sy lalàna iray izy, mba hatahora ny ahalalandava asoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia izao nolazain'Andriamanitra tamin'izany. Anao fanekena mandrakizay aminy aho. Avereno, lasa fanekena amin'izay le izy. Anao fanekena mandrakizay aminy aho, dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fahatahorana dia ataoko ao am-pony. Azotehaka ho an'i Jesosy. Avy amin'ilay fanekena vaovao ny sokafan'i Jesosy dia napetraka Andriamanitra ho vonona ao anatin'ny fonao miandry avoaka le fahatahorana an'Andriamanitra. Taloha tsisy an'io tao am-pon'ny olona, fa tsy maintsy maneo fahagagana le mihezinezina be. Tsy maintsy minimum raha masina mena misaraka vao miaika ry zalahy. Minimum. Raha rano eraky ny kapoaka kely misaraka roa zany tsy mampiaiky zanak'Israely zany. Mahafilony areo hoe. Fa tsy maintsy raha masina, wow! Raha masina. Zany hoe misy kategoriana fanehoan-kery ohatrany hoe raha vao tsy manao an'izao izy dia Andriamanitra koa satria te hamonjy an'zareo dia maneho. Fa ny tena programan'i Jesosy tsy matahotra azy ianao satria mahita azy miasa. Fa ny programan'i Jesosy tonga dia nampidiriny ao am-ponao le fahatahorana azy, dia arakaraka ny fandraisanao amin'ny am-po avy amin'ny fiombonana communion avy ao anaty dia mianatra matahotra azy ianao satria efa ao le izy. Dia nenona akaikinao efa ao anatinao le fahatahorana an'Andriamanitra amin'izao hoe. Dia teneno izy mianatra amin'izay ianao hoe mamoaka ny lizy tsikelikely arakaraka ny fandraisanao amin'Andriamanitra. Taovy zao raha maheno tsara tsika. Hoentin'Andriamanitra tsikelikely maharaka tsara tsika, maharaka tsara. Alleluia. Ny fatahoran'Andriamanitra dia toe-panahy avoakanao efa ao anatinao avy amin'ny fiombonana. Arakaraka ny fampiresahanao amin'Andriamanitra isan'andro manokana no ahatonganao hevitra ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao.
Arakaraka ny conversation ataonao isan'andro amin'ny tompo, nome mahazo toerana ny considération anao ny aminy. Lasa considérenao izy fa isan'ny olona manokana ao an-tranonareo, fa tsy hoe Andriamanitra miandry anao aty amin'ny trampokon'olona. Tena kaikanao ao an-tranonareo izy hoe raha dimy mianaka nareo hoe dia lasa eny mianaka zany hoe satria Jesosy ao hoe zany ny tanazay maheno hoe arakaraky ny fampiresahanao amin'ny Jesosy isan'andro, mandalo ao amin'ny case de prière, tsy maintsy prière, vavaka ny fankazaranao. Avereny hoe mifankazatra ao anaty fifampiresahana, hoe avereny mifankazatra ao anaty fifampiresahana. Alleluia. Ataoko hoe zay sy pasteur Rado zao mety tsy mifankafantatra, firy taontsika tsy mifankafantatra zao, 5 taona lasa ohatra. Dia androany zao zay lasa mifankafantatra tsara, vao mifampijery fotsiny, vao miteny fotsiny zao hoe jamahika, dia to dia me izy. Ny antony, misy zavatra efa mifampiresahanay, misy zavatra efa niainanay, misy zavatra niarahana niaritra, dia voninahitra niarahana niaina. Raha nahita ny lehilahy n'Andriamanitra io zao tamin'izany dia mety hoe miarahaba tompoko, teny Andriamanitra indrindra tompoko, satria mbola tsy mifankafantatra. Fa rehefa mifankafantatra, tonga dia miova ny réaction anao, satria mefantatra ao le olona. Dia za mangarika hoe te ahoana zany za, ianao koa fantatry ny tompo. Amen. Alleluia. Ohatr'izay ilay fifandraisanao amin'ny Jesosy, iny zany tsy azo amboarina hoe manatona ty aloha daholo amin'ity fiandohan'ny volana ity, ho afindra aminao ny conversation sy ny considération avy amin'ny communion iainako. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vita le fotoana dia mangengena kely le pasteur satria manina lasanao ny communion. Tenenina akaikinao. Ny communion hoe tsy azonao alaina any aman'olona hoe avereny communion ianao sy Jesosy rery. Ijoravolombelona vetivety anisan'ny nanampy Iova. Za tena mpiantso amin'ny pasteur Rodolphe. Pasteur, misy izao mitranga zao. Ndray mandeha ny tenenina, ho eto amin'ny Jesosy ao, na navavaka. Matoa za miantso dia tsy miteny rerina sy ny telefony efa mipika. Fa nampianatra ilay izy. Lasa nandohalika. Hoentiny eto aminao hony. Alleluia. Mizavatra niova tao aorianan'izay tsy ho voavidiko vola. Satria aika ny fifandraisako tamin'i Jesosy, ny andro natapa-kevitra, tena iresaka aminy tokoa amin'ny fotoana, tsy amin'ny sarotra ihany, fa mora ihany koa. Alleluia. Raha zany zao ianao tsy dia tafiomana mandray an'izany, karaha tsy hainao koa ny pasterako. Pianao ohatr'izao ny telefona, goaka hatramin'ilay telefona mihitsy, satria fotsy mety ilay izy. Rehefa tena miresaka amin'i Jesosy foana ianao, amin'ny voalohany ohatrany tsisy mihaino izay ilay izy aloha, mahereza. Miresa foana. Dia koa mantsika ohatrany hoe vita ny fivoriana, tapa-kevitra pasteur to dia resaka. Jesosy io. Ohatrany tsisy mamaly toy izy foana. Amin'ny mampanjaka azy dia tsy hoe vao miantsona tonga dia oui. Tena akaikinao mpanjakana izy. Matoki, mety tsy voatery maheno ianao. Mety misy fotoantsika ilay hoe za zany na hainao Jesosy ny teneny izao dia hitako mihitsy ny tarehanao. Za zany ohatran'ilay tsy maheno mihitsy zany, ahoana mihitsy ary za ty. Mianara, fankazara, dia miresa. Fa rehefa mifampiresaka amin'i Jesosy eo foana ianao, androany, rapitso, dia manomboka hipetraka ny fieveranao azy, considération, dia ho voarainao amin'izay le fahaizana mamoaka n'ilay fahatahorana n'Andriamanitra efa ao.
tsy mivoaka io toe-panaraka an'Andriamanitra fatahoran'Andriamanitra io raha tsy avy eo amin'ny fiombonana. Situation no ampianatra anao atao atrazy fa fiarahanao manokana aminy ninninona situation entinao eto amin'ity takarivo ity, na mety amin'ny fiainanao na tsy mety amin'ny fiainanao, le fiarahanao amin'Andriamanitra no ianaranao atao atrazy. Amen. Taloha arakaraky ny anantonan'ny olona ny toerana misy an'Andriamanitra dia matahotra ny olona, me matahotra an'Andriamanitra ny olona. Ohatra, misy taona zao le isa taona makany Jerosalema nisy tokantrano tamin'ny andro taloha. Dia vao eo mikonokonona manamboatra bagazy dia hitanao ohatra ny olo-masina kely eo daholo le ray trano. Satria maninona? Andeha hitady an'i Jehova. Dia vao mitanteny, tsy miteniteny ratsy, andeha ho any amin'i Jehova nitsika. Dia na eny an-dalana ary dia tsy mihirahira lelira tsisy dikany rehefa Jehova teraina ia, satria andeha hoany. Alevo ara voatitra amin'izay mifanatitra. Tonga va le mpisorona be volom-bava be reny, afaka ny elokao herintaona. Ataoko amin'ny fiteny hafa, ataovy izay tianao mandritry ny herintaona fa vita an'ity le izy. Mody avy any amin'ny tempolo amin'izay dia ahoana? Ina voatena? Ahoana ana? Tsy niova akory. Hitanareo amin'izay ve le problema testamenta taloha? Rehefa andeha hoany tsy mahazo memebe ohatr'izany. Tesy Jehova raha vao memebe ohatr'izany. Nareo zany raha manao Jerosalema dia be daholo ireo meme ireo. Tsy mahazo meme. Dia vao lasa le vavaka, Jehova taio izay amin'ity taona ity, tsarovy za sy ny taranako ny asako sy ny ondriko. Reto daholo nanaraka ny ondriko, Abela, Kaina, Seta, Nimroda. Dia vita le vavaka dia saotra Jehova. Dia rehefa le mandeha mody dia ohatry ny mandry fitsarana zany hoe zay vita zay le vavaka, dia amin'izay antsika anao laviva misy herintaona Toy izy Andriamanitra hoe tena mila atao fanekena vaovao ty resaka ty, fa reto olo reto zany tsy hiova mihitsy. Dia tonga Jesosy anao fanekena vaovao. Indro ny rako izay latsaka ho famelana ny heloky ny maro raha ny testamenta vaovao. Nanomboka eo amin'izay izy Jesosy, ny présence an'Andriamanitra tsy any Jerosalema, ny présence an'Andriamanitra tsy ao an-tranonao, fa ny présence an'Andriamanitra ao anatinao. Halleluja! Ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao ny lasa mamelona sy manampy anao hiaina an'ilay fahatahorana an'Andriamanitra izay efa ao. Avy ao anaty vokatry ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia lasa mahatsiaro ianao izay nataony sy izay niaretany. Lasa mifandray amin'i Jesosy ianao avy ao anaty dia mipetraka ho azy ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Tamin'ny Pasika tany Egipta zao, nidin'Andriamanitra niaro ny lamatoan'ny zanak'Israely tsy ho ringana niala amin'ny Pasika mba ho afaka ry zareo. Atsangano tana izay mahay izay tantara izay. Hoy Andriamanitra hoe mikatotrano daholo misy ondry anankiray atao hoe Pasika. Ianao zany raha miteny hoe tratran'ny Pasika dia dika izay tratran'ny ondry. Joyeuse Pâques dika izay hoe joyeux agneau. Ondry le Pasika. Dia nikatotrano ny zanak'Israely nandalo le mpandringana dia izay misy mariky ny zanak'ondry arovan'Andriamanitra. Zany hoe taloha Andriamanitra midina miaro ny lamatoan'ny zanak'Israely tsy ho ringana niala amin'ny Pasika mba ho afaka izy ireo. Vita le fandringanana faobe ny lamatoa amin'ny Farao sy ny firongony. Tonga maraina miorooro amin'ny tahotra sy ovitra an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ohatran'ilay teo tonga dia masina kely be dia be daholo. Vao miteny fotsiny Mosesy hoe iaingy sika eny tompoko. Tsy akitondra fandriny, efa navena fandriny. Ny obéissance zany tamin'io le maraina io. Raha miteny hoe sola daholo, tonga dia nikasa na vehivavy mpanao brosy na satria maninona avy nahita zavatra ny alina. Rehefa tonga Jesosy dia niova ilay izy. Nidin'Andriamanitra niaro antsika. Dia ny lamatoany nataony teo ivelany mba ho faty eo amin'ny toerantsika. Ary le Pasika ny vonoana dia mbola le lamatoany akeo. Ary le raha miaro antsika raha an Jesosy
Izany hoe izy no maty a, ianao velona. Zanak'Israely afaka tamin'ny fanandevozana, zasy ianao afaka amin'ny fahotana, afaka amin'ny fahafatesana. Alleluia. Manasanao hitsangana mpitiavana. Sento mihitsy ny rahalako atao ambadiny. Jesosy. Taontsika hivavaka. Voarainao ve niafatra napetraky ny tompo amin'ity takarivo ity? Fa zao ny farany teny. Andriamanitra, tsangano ny tananao ary dia miresa amin'i Jesosy ny amin'ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Hoe teo anatrehany Jesosy. Tsy tonga eto aminany hoe matahotra ianao sa tsy matahotra. Ianao mahalala ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny angaviako dia hoe teo anatrehany Jesosy ny fonao. Hoe teo anatrehany Jesosy raha sendra renao hoe misy fotoana ianao matahotra azy, dia misy fotoana tena renao mihitsy hoe ohatran'ny tsy eo zany izy dia tena tsy matahotra mihitsy ianao. Mangataka amin'i Jesosy mba ho voatahiry ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Mangataka amin'i Jesosy mba hitombo ary ho hitany rehefa hiveriny izy fa tena matahotra azy ianao. Mangataka amin'ny fanampian'i Jesosy avy any anatinao any, fa tsy noho ny amin'ny olona mahatonga anao matahotra azy. Tsy noho ny aminao sy izay tianao hitrangany amin'ny ho avinao. Tsy noho ny amina valim-bavaka sy fahagagana tianao mba hipoaka amin'izay, fa noho ny amin'Andriamanitra velona eo aminao. Ndreto izay ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny fony manontolo. Tonga izay amina etaeta-piovana, etaeta-piandrandrana tena hiaina n'ilay fiainam-baovao izay tianao hiainanay. Atonga anay atahotra anao. Tsy ohatry ny jiosy tamin'izany hoe rehefa miseho ny fahagagana dia izay vao matahotra, dia rehefa vitsy izay ny ilaina dia miverina amin'ny fiainana andavanandro indray. Fa nampidirinao ho any anatin'ny fonay no fahatahorana anao, mba ahafahany amin'ny fankazatra aminao ao anaty fiombonana. Aza vela hirava foana ho anay sy farana foana ho anay ny fivoriana amin'ity takarivo ity. Fangio ny zanakao rehetra izay tonga eto. Raha misy eto le mpiziriziry tena tsy matahotra anao reny, mba kasiho ny fony hatsapahany fa tena eo ane ianao sady tena mijery ianao ary tena mitsara ianao manomana ho amin'ny fitsarana farany. Taio ihany koa izay rehetra tonga eto nefa efa manomboka miaina fahatahorana anao. Mety tsy maharitra lisa, mety hoe maraina ihany, mba hitohy maraina atoandro hariva, mba ho en permanence Jesosy eo amin'ny fiainanay. Ny fahatsapana sy ny fanapa-kevitra any anaty tena hiaina fahatahorana anao marina tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovana koa izay rehetra miatrika fizahantsoetra, mba ho fantany Tompo fa mitady fahatahorana anao ianao. Rehefa nizahan-toetra ny Abrahama ianao dia te hahita ianao hoe matahotra anao ve Abrahama. Rehefa nizahan-toetra ny Josefy ianao dia te hahita ianao hoe matahotra anao ve Josefy. Izay rehetra tonga eto ihany koa miatrika fizahan-toetra, minao fa te hahita ianao hoe matahotra anao ve io olona eo. Androany hariva Jesosy dia miantso ny famiraponao izay, manangana ny zanakao indray. Tsarovy izy ary aoka hahita ny fahatahorana anao ianao ao anatin'ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo teka mafy tsara ho an'i Jesosy dia mahazo toerana vetivety misy pasteur anao vaovao ny amin'ny zavatra miandry antsika amin'izay programa atoato sady manao fanatritsika ampifaliana sy amin'ny finoana. Teny Jesosy. Alleluia. Ngamba tsy hametra-panontaniana ntsony aminao hoe naray zavatra ve no androany, fa tena mino fa niteny taminao ny tompo androany tamin'ny alalan'ny mpanompony. Mandritra ny fanatitra dia fampizara vaovao vetivety apatsefitsika fa raha-pitsomaraina manomboka amin'ny valo sasany ny fotoanantsika eny amin'ny centre HVKL eny amin'ny bypass manomboka amin'ny valo sasany ny fotoana dia azadiny fa misy ny fandraisana fanasan'ny tompo mandritra ny fotoana raha-pitso azatara ianao manomboka amin'ny valo sasany dia efa mandeha ny fiderana sy ny salamo
dia samotain'Andriamanitra isika ho tonga soa daholo eny rapitso. Ny alahady dia misy ny vondrombavaka sy ny cellule de prière samihafa ny alahady maraina sy ny hariva. Ho an'izay maniry hanatrika an'izany dia manatona an'ireo pasteur samihafa zay afaka ho hitanao dia anontaniho azy hoe aiza ny metimety aminay arakaraka ny toerana misy anao. Ny alatsinainy talata alarobia dia misy ny sekoly ao amin'ny deuxième étage ny supérieur Analakely manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny valo sasany ampirisihana ihany koa tsika mba samy hanatrika an'izany fotoam-piombonana fotoam-pandraisana teny avy amin'Andriamanitra zany amin'ny melohan'ny andehananao miasa na mianatra dia afaka tonga any ianao ohatra. Ho an'izay tsy afaka moa dia misy foana ny direct sy ny vidéo zay mandeha alefa any amin'ny ianao manjeyntsika 90.8 ihany koa ny fotoana rehetrarehetra amin'ny ankapobeny dia ampirisihana koa tsika anaraka ny radiotsika. Ny vaovao anankiray tena lehibe dia ity ihany koa fantatsika fa misy ny fionambe na ny retraite spirituelle izay iarahantsika rehetra izay karakarainy ny HVKL kanefa tsy voafetra io ny ao anatin'ny HVKL ihany no anatrika azy fa izay rehetrarehetra te iona amin'Andriamanitra, te iona fananganan'Andriamanitra, te iona n'izany firalainy ny piraita-po amin'ny tompo izany dia ampirisihantsika mbola misy ny fotoana hatramin'ny rapitso hisoratana anarana dia ampirisihantsika ny fotoana dia amin'ny 23, 24, 25 mai efa kely sisa 2 herinandro sisa dia tonga izany fotoana izany dia ny angatana amintsika izay mbola tsy nisoratra anarana dia afaka misoratra anarana manatona ny pasteur samihafa, afaka manatona ny tenako ihany koa nareo, afaka manao inscription amin'ny lien ao anatin'ny HVKL mission.event ihany koa tsika manao ny inscription en ligne zany. Oka samy hitondram-bavaka ny mpikarakara sy ny mpanomana n'izany fionambe zany ary oka ihany koa tsika samy hitondram-bavaka ny tenatsika izay anatrika n'izany fotoana izany ary hitondram-bavaka ny olona rehetra izay tendren'Andriamanitra mba anatrika n'izany fotoana izany raha ny fanindrina moa dia mba samy hoany daholo tsika rehetra satria mazaka olona manjatony any amin'ilay toerana anatanterana an'izany eto Antananarivo ihany tsy mivoaka lavitra an'Antananarivo fa eo kaikikaiky eo ihany no anatanterana an'izany. Alleloia. Ndaotsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra aloha fa tena mahafinaritra be ty faran'ny herinandro ty dia ndaotsika hitsangana hivavaka noho ny amin'ny fanatitra sy noho ny amin'izany fotoana rehetrarehetra izay ny fampizarana teo zany. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka any amin'ny fotoana androany misaotra tompo malala fa nandray teny avy aminao izay misaotra fa mampiona sy mampiombona na eto indray ianao androany misaotra tompo malala ihany koa ny amin'ny fahafahany tsirairay naro fanatitra ho anao tompo misaotra ny amin'izay tsy afaka nanao an'izany ihany koa ka ianao hitany tsirairay avy tompo mba tena iova toetra ary androso amin'ny fitombona amin'ny toe-panaso ny toe-po aminao Jesosy tompo dia apetraka aminao ihany koa ny fandarana rehetrarehetra sy ny asa rehetra izay sahany eto anivony ty asa fanompony ity Jesosy anjaka ianao amin'ny tsirairay avy manana anjara amin'izany na ny mpikarakara na ny mpiteny na ireo izay manatrika an'izany ihany koa tompo dia ho tahinao manokana ny tsirairay avy samy andray ny fahamarinana sy ny teny avy aminao. Ray masina tsara indrindra anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Dia mitehakintsika ho an'Andriamanitra dia miroso amin'ny fandarana manaraka. Ndaotsika ilaza amin'Andriamanitra hoe Jesosy tehirizy izay azony izay tany mafy izay Jesosy Kristy aoka le tahotra an'Andriamanitra izay voaraintsika voarainay Jesosy Kristy androany dia ho fiainanay zany. Nasarotra aza ny lalana makany andanitrany na ho fisedrana tsy maintsy ho lalovako
siasakana tiwani izawandro sofona midona manolona tombotsy emotrao nona zay tsika hoe tany mafy ao Jesosy tano mafy ao tombo tehirizwa Tsika fandesendato niente tano mafia tupo tano mafia tupo teirizwa manjagiza asulini tanaku raisuni fiainaku wana rehefa eo ianao dia velona fanantenana tsarovany tsiraray avy tonga teto amin'ny tekarivo ity izay manaraka direkta aoka izy fitombona any anaty miamitombo amin'ny fahatahorana anao amin'ny androm-piainanay vavaka eto anatrehona ankeo Jesosy ny amin'ny fotoam-panotronana androany tsarovany zanakao tsiraray avy izay tonga eto na amin'ny fianarany ankizy na amin'ny asa mandrarany lehibe miara-pahasalamana sy ny isa tokantrano no fikarakarana maro samihafa na fikarakarana taratasy dosie fanadinana vavak'izay izay tsy vitanay dia fantatra efa vitanao tsy nohony amin'ny fiandrandrana efa hanao zavatra ianao dia mody matahotra anao izay fa iroso ampatokiny izay tena metraka anao eo amin'ny toeram-boninahitra sy eo amin'ny toeram-piandrianana mendrika anao tekarivo ity kosa nefa dia miara-mangataka izay hoe mba tsarovy amin'ny famindram-ponao izay rehetra tonga eto nanajanao sy nangetahetanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asotehaka mafy tsara ho an'i Jesosy, asotehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Raisotsodrano izay tonoana tanteraka amin'ny fiainao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho marina aminao ny tenin'ny tompo hoe fiadanana ho anao, ny fiadanako no avelako aminao, mandehana faharindro izao ombanao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mandehana dia farano ty herinandro ty miaraka amin'Andriamanitra, atombohy miaraka amin'Andriamanitra ny herinandro manaraka. Fa raha handeha ianao tsy ho sasatra ilay hazakazaka ianao, tsy ho reraka. Izay rehetra efa natomboko ho tanteraka izay fikarakarana nentina teo amin'ny tompo, hanampy ianao izy dia hanohana anao izy. Mahita misy fizahan-toetra tapitra aorian'ity fotoanandro an'arivo te, satria hanomen'ilay fahatahorana an'Andriamanitra tsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa mpandresy ianao, tsy reraka ianao, tsy resy ianao, tsisy fafambaraka izany eo amin'ny fiainanao. Voninahitra Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zara ho fahasoavana am-pifaliana isa roatelo fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao, ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo